Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaraina ro no era-banantsika hatratra ity talata fa 5 ny volana aprily ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny taratasy ho an'ny Tesalonianina voalohany toko faha-4 andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tesalonianina voalohany toko faha-4 andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo raha lany amin'izay modimandry mba tsy alelovana tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay fanodimandry ao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavy amin'ny Tompo dia tsy mba hialoza efa nodimandry, tsy akory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetr'Andriamanitra ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy eny amin'ny raha hitsenan'ny Tompo eny amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika koa dia mifampioroana anareo amin'izany teny izany. Ray maso anao, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Isan'ny andraikitra mavesatra ny afako eo anivon'ny fiarahamonina ny fampaherezana na ny fifampaherezana eo an-trian'ny manjo na ny fahoriana. Ny afatry ny tenin'Andriamanitra Romana toko 12 dia manafatra Paoly manao hoe miaraha ory amin'izay ory, miaraha mitomany amin'izay mitomany, mifampitondrany mavesatra. Tena etika na koa hoe tena fiainana kristianina mihitsy ny fampiononana sy ny fifampaherezana na ny fifampaherezana ao anatin'ny manjo. Tsy teny kristianina ihany akory no manana ny toe-panahy mifampionona sy mifampahery io, fa saika ny isam-pirenena dia manana izay toe-po hoe mifampionona sy mifampahery ao anatin'ny fahoriana. Fa ny endrika isehoana izay fifampaherezana sy izay fampionona izay no samy manana ny azy. Raha toa ka mamaky ity Tesalonianina voalohany toko fahatelo ity isika, toko faha-4 ity isika 5:12 sy ny manaraka, ka misanatry mby amin'ny andraikitra hoe ampahery olona isika, sanatry mby amin'ny andraikitra hoe hiteny isika, sanatry mby amin'ny hoe misy fahoriana ka manana didy andeha ampionona, dia inona ny votoatin'ny ny afatra? Inona no tokony ho tsomaintso ao anatiny izany afatry ny kristianina mampahery izany? Milona amin'ilay antsika izay nefa dia hijery kely isika ny malagasy, ny maha-malagasy antsika. Malagasy dia tsy ampianarina ny hoe miaraha ory amin'izay ory raha maha-olombelona io. Malagasy dia isan'ny ataon'ny malagasy zava-dehibe mihitsy ny antsoina hoe fiaraha-miory. Amin'ny malagasy dia malagasy resahantsika eto dia ilay malagasy talohan'ny nahatongavan'ny ny zarazara ao an-jakana, ny civilisation tandrefana, fa izay fa ny malagasy tranainy izany resahantsika eo. Amin'ny malagasy tranainy raha izay mbola hitantsika amin'ny faritra maro any ambanivohitra dia rehefa tonga ny sanatry misy manjo ao an-tanàna dia miato avokoa ny akamaroan'ny asa rehetra, fa mifanotrona amin'ny fianakaviana, amin'ny mana-manjo, ny mpianakavy, ny mpiray tanàna. Sasany ara any amin'ny faritra sasany na any amin'ny faritra Tanalo na any amin'ny faritra Betsileo Atsimo na mety any amin'ny faritra maro, faritra Sakalava na ny teto akibon'ny tany koa ara, dia misy ara tamin'ny fotoana sasany kitay izay efa kitay angonina ho an'ny mana-manjo manokana na ho an'ny fifaliana manokana, zany hoe ny adidy isa-tokantrano. Raha ohatra ianao ka makany amin'ny faritra Tanala ataovy hoe makany amin'ny faritra Tolongoina iny, dia mbola misy an'izany mandrakatiny androany hoe misy trano dia eo amin'ny trano ben'ny mpanjaka io dia misy talatalana lehibe zay ohatra, dia ny isa-tokantrano dia manatitra kitay ao, manatitra kitay dia mipetraka ao io kitay io
dia manatitra nisy atokantrano de mampirina vary misy vary angonina ka rehefa sanatry misy zavatra manjo ao amin'ny tanàna dia alaina fotsiny io kitay-bokon'olona io na alaina koa io ataontsika hoe io varin'angonina io ary any amin'ny faritra sasany tsy voatery hoe ampirima tahak'izay izy fa ndraiky koa any amin'ny sasany dia misy antsoina hoe ala-bokon'olona ka dia alaina io ala-bokon'olona io amin'ny fotoana tahak'izay ihany no karan'io ala-bokon'olona io rehefa misy manjo rehefa misy zavatra tahak'izany dia ny anehoany malagasy zany am'lay hoe rehefa misy ilay manjo a dia eo mandrakariva izy eo mandrakariva ny vokon'olona ny tolomody sy avy hatrany de mandevony zany mila fotoana lava mba ho afaka ny alahelo manamanjo mahatraritra ny eo ambohatra ny razana andro maromaro mba ho afaka ny alahelo mba ho tena ho afaka mihitsy lay alahelo satria itsika efa teoriana manao an'ireny hoe 3 andro 4 andro an-tanàna tsy de zay loatra neny tolo mety hitentsika hoe kaeneka ny azy inge tam'zany hafa mihitsy mora ny fiainana angamba tsy de zay loatra fa toe-tsaina le izy dia ny azy tena mijanona andro maromaro ndraindray moa any amin'ny faritra sasany raha amin'ny faritra tsy miny de rehefa maty mihitsy le olona vao manamboatra fasana mety maharitra 2 volana 3 herinandro lay eo mety hitentsika hoe angamba kosa zany efa tena anti ekonomika samana fomba fijeriny azy moa fa avelatsika fa hotsika fotsy manao hoe samy nanana ny fombany a ny firenena tsiray avy dia tamin'ny malagasy zava-dehibe ny fiarahamony ary rehefa tonga ny manjo dia miaraka eo ndray tanàna mikarakara zay andavorariana ny fandevenana fa misy ny fifampionona maro isan-karazany am'izao andro natsika zao moa de mbola misy ny fifampiononana tonga anisan-tanàna anisambohatra mandeha mamangy sy mampahery ary rehefa mampahery nefa ny tolo malagasy na tsika malagasy de farafaratsiny miseho amin'ny zavatra roa lehibe izy io voalohany dia amin'ny lafin'ny teny lay teny zany ny teny de fantatry ny tolo fa manasitrana fantatry ny tolo malagasy fa ny teny de manasitrana araka ny teniny hoe teny soa sakafo na vava soa sakafo zany hoe zay mahatonga zay teny fampiononana ny teny de fanasitranana no zany dia no fantenana mihitsy ny olona havanana amin'ny fitenenana ny olona afaka hiteny mba ho teny fanasitranana no entina mampahery ny fianakaviana azony manjo teny fampiononana ary mitandrina de mitandrina mihitsy lay mpiteny mba atonga lay teny zay ho fampaherezana sy ho fampiononana amin'ny teny zany no anankiray zay ampiononany malagasy ny azony manjo fa ny votoatin'lay teny kosa nefa raha mijery isika ny votoatin'lay teny a dia zavatra anankiroandray rehefa miteny malagasy mampionona anatin'ny fahoriana de anankiroa ny votoatin'ny teny voalohany de zao mampionona lay olona izy anaiky fa fandaharana io zany hoe mampionona lay olona lay mpiteny anaiky fa fandaharana io fandaharana hoana moa zany hoe tsy niankina tam'lay olona io fa niankina tam'lay mpandahatra zay mahatonga azy ny teny ndray hoe tora-bato avy any an-danitra io zany hoe ampahereziny zany lay olona anaiky ilay fandaharana hoe io de misy mpandahatra io de tsy miankina aminao io dia na inona atao de ny fahafatesana tsy maintsy tonga misy mpandahatra io zany hoe taoma zany le olona anaiky fotsiny zao fa misy ny fandaharana ikena ny fandaharana malagasy moa mazava ho azy efa nomanina hatrany amin'ny fahazazana ny hoe manaiky zay fandaharana zay satria manaiky ny anjara satria ao anatin'izany ny fandaharana fa matotra amin'ny anjara dia ampahereziny zany izy anaiky zay hoe zay lay anjara zay le fetra fa ny faharoa lay votoatiny rehefa ampaherezana zay ataon'ny malagasy a de ny hoe ny olona rehetra de mandalo amin'io daholo hoetiny miakandrefa-mbaravarana rehetra io zany hoe ny tiana tenena de ny hoe hoetin'ny olombelona rehetra io hoentsika mianakavy ny fahafatesana lalana izoran'ny olona rehetra io dia mionona zany lay olona aminy hoe aive izy ty lahatra aikay tsy zahay rery no mandalo am'izao fa ny olona rehetra mandalo am'izao avokoa zany hoe le votoatiny lay fampaherezana zany dia akisaka any am'lay hoe lalana tsy maintsy diaviny io
akisaka any am'ilay hoe mitondra an'io daholo ny olona rehetra zay lay hoe amin'ny alalan'lay teny fa ny endrika faharoa zay ataotsika hoe ho fampahirezana dia amy lafiny materiel zany hoe eo zany lay malagasy a dia miezaka be mihitsy a mitondra le tenenina hoe mba ho maivana ny levenana mba tsy tolo malagasy tena zay mihitsy a zay le teneniny hoe mandefitena zany hoe amy tolo malagasy a tsy vesarana itsony ny manjoa handany vola amy karena amy fandevenana zay ny filôzofia ny malagasy hoe izy efa namoy aina izy efa azo-pahoriana de tsy tokony ho vesarana manokana ny eto fovoantany resahiko io fa ny any amy faritra atsimo zavatra hafa ndray ny any ndray de hoe ny omby ny vonoina daholo de atao sakafo sy ny sisa hoe izy maty de mizara fa ny tolo malagasy de manao hoe de eto fovoantany de ny hoe zao kosa tsy tokony ho vesarana ny manamanjo fa izy efa namoy fianakaviana namoy havatiana de izao aoka izy hipetraka fa anjarany velona no mikarakara ny fandevenana ny fokon'olona ny fianakaviana no mikarakara ny fantaniana rehetra am'zany antsoiny hoe fandevenana zany ary dia zay mahatonga an'le hoe ity a singan-tany de mpombaina ny maty singan-tany zany hoe tsy rairay de samy mitondra singan-tany avy ary samy mitondra fodrany maso hoan'ny velona zany hoe vola mba hoentina mampahery ao moa ny tenenina koa ndray tenenina hoe rambodamba na tenenina koa hoe solondram-bary tsy vasa arakaraka ny fifandraisan'lay mpamangy am'lay mangina zany hoe tena ataony malagasy zava-dehibe lay lafiny materiel lay fanampiana amy lafiny rehetra ara-boly io ara-pitaovana io ara-tsakafo sy ny sisa sy ny sisa mba hanamaivana lay marary satria talohany io arety io fahafatesana io de mety mbola nandany vola ny marary ny mpitsabo tamin'ny fitsaboana de izao zany tena zava-dehibe lay fanohanana azy ara-materiel mitodikitsika ara am'ty Tesalonianina ity eto Paoly a misaotra masina de mampianatra antsika manao hoe aoka koa ianareo mba hifampionona andininy fa valambiny folo mifampionona am'zany teny zany ianareo tsy tiany tsy ho fantatrareo ny am'izay mody mandry zany hoe Paoly eto a de manazava manokana ny amin'ny votoatin'ny teny ndray zay tokony ho razaitsika ny tolo malagasy a dia nampiseho fiaraha-mioro hoe zay nge miara-mitondra ny mavesatra aminareo zay eto miaraka miantsoka ny mavesatra aminareo tsy rery ianareo ny fiainana mandalo anjara io sy ny sisa fa ny kristianina kosa rehefa mampahery akoatran'izay mahamalagasy zay de reto misy zavatra tenenin'ny Paoly reto neny Paoly dia misotra masina zany voalohany indrindra dia rehefa nampahery ny mpino dia ny voalohany indrindra de izao ny taominisy hibanjina ny fandresen'i Jesosy ny fahafatesana andiny efatra ambin'ny folo fa raha inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray de toy izany koa ny hitondran'Andriamanitra zay efa notomandry ao an' Jesosy iaraka aminy zany hoe ny voalohany tokony ho ambarantsika zany rehefa mampahery olona isika ao anatin'ny manjoa de zao manao hoe tao amitsika atsiaro ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty izy atsiaro koa fa mbola ho avy ny fotoana hitsanganany olona io amin'ny maty zany hoe ampahirezina lay olona hitodika amin'ny ho avy sotra masina zany de mampitodika ny olona amin'ny ho avy hoe io olona maty io de izao mbola hitsangan'io satria manana an' Jesosy satria mino an' Jesosy de hiara-mitsangana am' Jesosy tamin'ny maty Jesosy efa nitsangana tamin'ny maty fa mbola ho atsangany tompo amin'ny maty ko zany io zay a anankiray fampahirezana voalohany ny tolo malagasy a nino ny razana izy zay mofinoany fa izy tsy niteny mihitsy manao hoe rehefa mangy manao hoe aza malahelo nareo fa io havanareo nge mbola ho razany mbola ho tonga razana io ka rehefa tonga razana io de hitay anareo tsy misy an'izany fampahireza zany mihitsy ao anatin'ny tenin'ny tolo malagasy na dia nino ny fisiny nino ny momba ny razana arany tolo satria fantatr'ireo tolo fa tsy ny olona rehetra kokory ny tonga razana tsy zay loatra mbola misy ataotsika hoe dingana be dibe voatonga any amin'ny hoe razana ny olona no zany de tsy nampitodiany mpampahery mihitsy tany amin'ny hoe ho tonga razana ny havanareo rehefa miala ety tsisy an'izany mihitsy fa de raha mpahirezany fotsy anaiky rehefa andarana
fa ny kristianina kosa rehefa nampahery dia nitaona lay olona hibanjina lay hoavy hoe mbola hitsangana amin'ny maty io ary zay mahasamy hafa azy ny hoe ny kristianina dia nitaona ny mpino hibanjina ny fitsanganana amin'ny maty ary ny faharoa lehibe de zao tsy mbola ampy any zany zay mahatonga an'io a lay rehefa misy ny olona milaza anatin'ny faire-part anatin'ny filazana manjoa de miteny fotsy manao hoe amin'ny finoana ny fitsangana ny tenany maty fa tsy zay ihany tsika tsy hoe tsika tsy mijanona amin'ny finoana ny fitsangana ny tenany maty ihany ny mampinompino fa ny kempinoana de manao hoe mino ny fitsangana ny tenany maty sy ny fiainana mandrakizay tsy hoe natsangana tamin'ny maty ihany fa tsy ampy ny fitsanganana amin'ny maty Lazarosy natsangana tamin'ny maty fa maty ihany lay zanak'iray mpitondra teny ataonay natsangana tamin'ny maty fa maty ihany fa ny tokony ho izy rehefa milaza fa amin'ny faire-part ny kristiana tokony manao hoe tsy mijanona eo amin'ny hoe ny fitsanganany tenany maty fa amin'ny finoana ny fitsanganany tenany maty sy ny fiainana mandrakizay ary zay io tenen'ny Paoly io rehefa avy eo hoy izy manao hoe rehefa mampionona ianareo de zao apatsehivo azy fa mbola hitsangana amin'ny maty io ary apatsehivo azy ny fiainana mandrakizay inona le fiainana mandrakizay lay fiavian'ny tompo eny amin'ny raha ho any lanitra ka izao ny olona maty aza mbola lasa alohan'ny manana tombony aza ny maty noho ny velona ity teolojia Paoly ity nahitsiny rehefa any amin'ny Korintiana fa satria moa ity ny voasoratra voalohany amin'ny soratra Paoly ny tratasy amin'ny Tesaloniana voalohany voasoratra voalohany ao amin'ny testamenta vaovao na amin'ny soratra Paoly de nahitsiny kely ty fomba fijeriny ty any amin'ny takatasy avy any amin'ny Korintiana fa izao eto de izao asehon'ny Paoly fa ny olona lodimandry no manana tombony noho ny mbola velona azy zay mahatonga azy miteny manao hoe andina dibily folo fa izao nolazainy aminareo ny amin'ny tenin'ny tompo isika izay velona ka mbola mitoetra miandra-piavin'ny tompo de tsy mba hialo lalana zay efa nodimandritsy akory zany hoe tao amin'ny tompo zany ny olona atsiaro tao amin'ny Paoly moa zany ny olona atsiaro eto hoe io avantsika nodimandro io de izao io avantsika nodimandro io de tombony io tsy fatiantoka io fa tombony io izy ny miona ny tompo alohantsika itsika mbola tsy miona amin'ny tompo akory azy fa izy no miona amin'ny tompo alohantsika izy no misantatra ny fiainana mandrakizay alohantsika zany hoe tao amin'ny Paoly ny olona atsiaro hoe tsy fatiantoka ny fahafatesana mety mahafinaritra ny fiainana eto fa izao tao amin'ny atsiaro manao hoe manana ny tsara lavitra manana ny fiainana tsara lavitra noho ny eto de ao amin'ny tompo izy zay zavatra faharoa fa ny fahatelo zay hita ao anatin'lay fampahirezan'ny mpino de ny hoe any amin'ny tompo mandrakariva isika zany hoe rehefa rahatrizay isika miverina ny tompo de izao ho avy sy ka onona ao amin'ny tompo mandrakizay isika zay zavatra telo ndray zany dia tsy tokony ho adonona mihitsy rehefa mampahery isika tsy mijanona no mety ho fampahirezan'ny malagasy hoe eo miarakory mitondra ny singendanam-pimainany maty mampahery azy anaiky ny fandaharana mampahery azy fa miara-mitsoroka ny fahoriana tsy mijanona am'izay ihany fa tokony ho hita ao anatin'ny afatry ny fampahirezan'ny kristianina ny hoe io fahafatesana io de fakanesana any amin'ny tompo tombony io misantatra ny fiainana mandrakizay izy faharoa de zao handray ny fiainana mandrakizay izy hitsangana amin'ny maty izy ary iaona ny tompo ary mbola hifanatritavany avokoa isika rehetra mbola hiaraka iaona io teneniny io manao hoe dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika zany isy ny fotoana mbola hiarahantsika rehetra ho any amin'ny tompo afaka malala soratra masina nomena antsika amin'ity mofinainy io de soratra masina mampahiry antsika ao anatin'ny fahoriana herinandro masintsika dia enganenao ahery amin'ny fiainanao isan'andro fa ny fiainana kristiana de fangaron-javatra maro samihafa mahafinaritra atsika indraindray mety misy koa zavatsarotra velan'ny tompo lalovantsika fa izao mahaiza mifampahiry mahaiza mifampiona ary efa ao anatin'ny fihizan-toetra na ao anatin'ny zavatsarotra isika de mandrakariva ny afatry ny soratra masina de zao mitaona atsika mandrakariva hibanjina ny fandresen'ny tompony fahafatesana raha rehefa avy ny tanisa ny Korintiana voalohany toko 10 Paoly momba ny fitsanganany tenany maty de ny teny amarahany azy teny hoe maherezy ianao aza miova ianao
noho zany dia zava-dehibe rehefa tojo olona ianao ka ampahery olona na tsy ao anatin'ny fahoriana azy io fa ao anatina zavatsarotra rehefa ampahery olona ianao ka inona na inona mety ho zavatra ilan'ny fampaherezana de zao tao mandrakariva izy hibanjina no avy ao am' Jesoa aza tavela aza tazonina tavela ela ao am'ilay lasa sy lay fahoriana io izy fa tao mizy hibanjina no avy ao am' Jesoa zava-dehibe zay fanantenana izay aza atao aminao aza vela ho voafatotry lay fizaham-toetra ankehitriny io izy mety ho lalovany fa ampaherezo izy mba hibanjina ny ho avy zay tsara lavitra de ao am' Jesoa ampaherezo izy tsy avy fa ny ankehitriny a tsara fa ny ho avy de tsara lavitra noho ny ankehitriny raha mandalo fizaham-toetra ankehitriny de ampaherezo izy fa ny ho avy de tsara lavitra raha eo Jesoa ampaherezo izy fa ny zavatra rehetra de amboarin'Andriamanitra mahasoa le avako malala am'izao herinandro masina izao de mahereza ary ianao fa ny zavatra rehetra ataon'ny tompony ara-miasa azy soa anao de matoki amin'ny fiainana isan'andro fa sambatra rehefa miankina am' Jesoa valakisika tompo am'saotra anao zay fa tao aminao ahatsiaro fa fianakaviana iray ihany eo anivon'ny fiarahamonina fiangonana sy ny mpiarabelona de tao aminao mba ahifampahery ahifanoana ary tao aminao fa ao aminao Jesoa ihany no misy ny tena fiononana de am'izao herinandro masina izao tompo zay atsiarovana ny fandresenao ny fahafatesana fangirifirianao nitondra ny fahorianay ny tebitebinay de mivavaka izay tompo ataovy olona mpampahery mandrakariva ataovy olona mpizara fampaherezana mpizara fiadanana ataovy olona mitona ataovy mpino mitona ny olona hibanjina ny fandresenao hibanjina ny fiainana mandrakizay dia mivavaka izay tompo tahiny tontolo andronay anio ataovy ahitanay fifaliana ataovy tontolo andro fandresenay am'izao herinandro masina izao vangio ny fonay ataovy olona tia namana izay ataovy ho mpampahery mpitondra fiadanana am'izay rehetra anorahanao anay misaotra Jesoa amen